Miarabantsika tompoko lahy sy tompoko vavy tsika an-tokantrano agny manaraka an'izao en direct eto amin'ny ny vaovaony Cool TV izao mpanao gazety avy aty amin'ny faritra moa zany ro miaraka amintsika eto zahay baka Toliara toy ro miaraka amintsika eto amin'izao fotoa izao andeha amintsika ny zava-misy atoy amin'ny faritsy misy anay atoy Toliara moa zany araky ny vaovao zay fa hitatsika tato anatin'ny tambazotra moa zany de voadidina mpitandro ny filaminana ny toeram-ponenana ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka sy teny Randrianasolony haiko zay hitatsika amin'ny sary zao moa zany de voadidina mpitandro ny filaminana ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao nisy ny hataka natao ny avy ato amin'ny Solombavam-bahoaka moa zany ny sasany nisy nandeha de nangataka moa zany reo hoe andeha ifampiresaka amin'ny monsieur le préfet ny Toliara izay mba hampisy an'izay hoe liberté d'expression izay na fahazona miresaka ankahalalahana satria raha ny fampitam-baovao natao ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka de hisy ny ataontsika hoe hisy ny fitafatafana amin'ny vahoaka zany hoe tatitra ataon'ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka amin'ny vahoaka zany androany le 6 avril saingy i moa zany hitatsika amin'izao fotoa zao hoe misy an'izay fanakanana izay eto de lafa nandeha tagny moa zany reo olo reo de tsy nahazo lalana aloha zany ny voana fa nisy ny fampiresana de afaky niboaka avao moa zany reo de lafa niboaka reo nisy escorte zany hoe nisy tomobily ny mpitandro ny filaminana ny baka aloha misy tomobily ny mpitandro ny filaminana ny baka afara zay mbo alefa amitsika eo avao moa zany ny sary mandrakitra an'izay de nandeha tany amin'ny monsieur le préfet moa zany ireo olona ireo de niresaky taminy tao de laharaky ny fampitana baka amindrozy baka agny tatitra baka am'ireo olo reo baka amin'ny monsieur le préfet baka agny moa zany de tsy nahazo alalana rozy zany hoe tsy nahazo alalana i Andriamatoa Solombavam-bahoaka sy teny Randrianasolony haiko hanatanteraka an'izay tatitra ifanaovana amin'ny vahoaka ny Toliara izay fa ny azondreo zany de hoe manaova hoy izy monsieur le préfet raha araky ny fanazavana de hoe manaova hoy izy monsieur le préfet fanambarana trehin'ny mpanao gazety ao an-trano avao zany na koa hoe manao en direct zany manahaka an'izay fa tsy misy hoe tsy afaky miboaky zany hanao an'ilay tatitra dia raha ny resaka tao moa zany de hoe tsy mety amin'ny Solombavam-bahoaka sy teny Randrianasolony haiko izay resaky izay satria ny tatitra de natao entre ny vahoaka sy izy tompom-bata fa tsy hoe atao salany hoe fanambarana amin'ny tambazotra tserasera na koa hoe fanambarana amin'ny mpanao gazety zany de hampitaina amin'ny alalan'ny haino vakijery zay fanambarana izay tsy izay zany ro mety aminy fa ifampitafa amin'ny vahoaka hitondra an'izay tatitra izay hatreto moa zany de mbo tsy afaky miboaky ny tenanay ary tsy afaky miditra avao koa ny baka ivelany agny manahaky ny tenako manokana zao de somary nitaratara ny fiaviako tato anatin'ny toera toy fa naneho badge mahampanao gazety naneho an'ilay carte presse vao afaky tafiditra tao agnatiny toy faritsy misy an'ny Solombavam-bahoaka itoy fa la zao enany koa zao iboaky de tsy afaky miboaky tato aho ary tsy zaho raiky fa maro de maro zahay misy ny mpanao gazety avy amin'ny radio télévision cité ny zahay ato amin'ny Cool TV FM Toliara misy avao koa ny baka amin'ny MBS de tsy afaky miboaky zahay de mbo miandry ny rariny ato aloha zany tompoko lahy sy tompoko vavy fa de izay ny zava-misy aty Toliara makasitraka atsika na hatra ny haino hatramin'ny farany de mampita vaovao amintsika eto avao lafa misy ny vaovao azo ambara sotra tompoko zany efa préfet fandresaka taminay teo nge Kakerinay raha andeha voamonjy an'ilay fivoriana dia voana. Zay aloha zany tsy zay sy andeha amin'ny préfet agny. Zay ny olo Eka rehefa tsy voakasika an'izay fivoriana zay zafady indrindra tompoko. Aterinareo amin'ny hôtely agny nareo la agnaty tsy aterinareo amin'ny hôtely zay petrapetraka. Reraky zahay io.
zao teniko zao tsy tenin'olo andeha hanao manifestation misy ary tsy manifestation koa no atao agny fa tatitra tatitra zany zony fombam-bahoaka zany karaha ty manjary karaha fa nareo zao didiny besangy fahitana ihany anina fantasika ny honorable andrafo eky mianakay famperiko satria manjary le manahirana zao lalàna hoy nareo zany maneranareo avety nareo amin'ny asanareo zahay koa mahasombavamboaka anay koa zany zahay moa zany invité eto titre invité fa ny zanona tsy zany lalàna koa zany mametraky anay hoe hanao tatitsy amin'ny vahoaky zay nifily anay fa tsy député de Madagasikara fa député amin'ny place nahalany anao ka tsy misy lalàna zany tokony ahafahanareo koa zany anay hoe tsy mahazo atao amory vahoaka dia zay koa mampisifisy anay eto ka zahay mandeha zany manao akory fa fa le dian'izay lalàna mihitsy rehefa tsy mahazo lalàna zay zao handeha zao izy io sakananareo lalàna karakory koa zany hahafahanareo koa zany manahaka ananay tsy mahazo mandehandeha ka tsy tragnonay eo hôtely misy anay hafa ya zao mba nitanareo nareo gendarme moa zany hitanareo le gendarme retraité iny le nkavary iny nanao antsoavo anareo dia mba saitsainy kely ihany satria tsy androany ihany ny andro kikika ozy izy navanjato généraly tika polisy ve kikika sa tsy samy malagasy tsisy olo-kafa fa samy malagasy mandalo koa ny fiaina on dit qu'une fois dia mba le conscience zany ampiasaina ihany fa tsy ampiasa ampananovana zay dia misaotra ihany na izay raha faloha zany zay verina aloha zany fa zay manara-dalàna mampanao lalàna anay dia ny lalàna mihitsy no ahatonga anay efa sy hijononay fa rehefa zay moa zany hoe lalàna fantatrareo a manino merci indrindra tompo no latolotika sao dia mba isy afaka iatsena zao mosary tena marina zao mosary nareo dia anisy zay tena mosary izy io hitanareo mosary misy andanité nareo matoa avy tsy marina zao zay moa zany izy efa renay zao fa le raha manahirana amin'ny raha ty zany lafa zalahy TGV reo manao tsisy problème tsika miresaky zao amin'ny région Boiny agny fametraha samboady zany solo mavambahoaky mametsaky samboady amin'ny place nahalany azy tsisy problème angambany zahay eto invité tsy amenareo mivoaky tsy amenareo mandehandeha manahirana any mieritseritsy an'izao karaha hoe fanjakana ny TGV raha ty lalàna ny TGV raha ty dia ankoatsin'izay tsy olombelo zany amin'ny firenena ty eto nefa nareo zany no mba nieritseretinay zany ho garant ny lalàna ndraiky fandriam-pahalemana amin'ny ty firenena ty il suffit nareo mba mitsanga hoe le mahazo lalàna le tiako ambara zany tsy tokony hisy zany ny fanavakavana hoe reto député mahazo mamorolo reto député tsy mahazo mamorolo eto ane tsy raha misy raha hoe fanonganam-panjakana zao taninarivo agny fa tsy aty zahay eto invité hamory andeha hagnatriky tatitsy atao solombavamboaka sy teny ataoko angambany hoe tsisy raha mifanotsy amin'ny lalàna agnatin'izay eto tsy resaky fitakia base toliara fa tatitsy hatao amin'ny vahoaka dia zay zany ro manahirany anay hoe nareo zay tokony tavandraina hitandro an'ity filaminany ity nanjarinareo koa karazany fanetry be sagnatria ny vava amin'ny fampandriany tany zany amin'ity firenenantsika ty eto dia ino zao tombotsoa izy eo hoe misy ampahany malagasy maro malahelo amin'izao fomba zao zao tsy hoe miteny reriny fa mba tiako hovalianareo zay raha zay raha baiko nahazonareo ve baiko magnara-dalàna sa baikoa juste hoe tanterahina fotsiny no nitoerana zay misy anareo zay raha zay ataoko angambany hoe tsy mety zay raha zay zay no colonel aleo zay andefa afa resaka efa manamboninaharitra atao aminareo nefa te hikikika amin'ny raha-pirenena misy efa message amitaina ho an'ny rehetra zay fa efa tsy navelanareo niditra moa zay dia manaraka baiko satria zay ny fandaminana nefa misy fetrany zao ny zavatra rehetra satria betsaka ihany mafy teo fa resy ihany ny farany efa dia mirary soa
dia izay sy izay indray ary tompoko lasy tompoko vavy no maresaka azy natolotra an'io ary manasana ohatrany izay izy aboany amin'ny chaîne mba hahafahanao manaraka tsy tapaka ny zava-misy maro ny eto amin'ny tany sy ny firenena. Saova tsara daholo ary tompoko.